fonina lehibe ho indray a ny manotra ny araba ho any areo rehetra mpanaraka fandarana ty ho afaka vai anao ary anisan'ny tena mahafaly ny mitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra ho anareo. Matokany Andriamanitra matsiao ary matokany voalaza amin'ny Baiboly ihany koa fa ny afatra entiko anareo dia afatra mitondra famonjena ny fanahin'ny olona mba tsy ho very. Ko fatatsika rehetra fa ny olona rehetra mbola lavitra n'Andriamanitra sy ny olona rehetra mbola miaina amin'ny fahotana dia voalaza fa olona very ary efa very ary amin'ny fahaverezana mandrakizay izy ireny satria efa voasoratra eo boky ny fahaverezana ny anarana. Fa saingy zao noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona dia mbola azon'Andriamanitra votana izy ireny amin'izao fahavelomana izao. Mbola azon'Andriamanitra votana izy ireny ho eo. Ka ny torotena taonay tahako izao dia fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra ho famonjena ny fanahin'ny olona tsy ho very. Anisan'ireo olona tian'Andriamanitra ho avotana sy ho vonjena fanahy izao ianao izay manaraka an'izao fandarana izao. Matokany Andriamanitra mantsiao ary matokany voalaza amin'ny Baiboly ihany koa fa ny afatra entiko anareo androany dia afatra mitondra fanasitranana ny fo sy ny sain'ny olona ihany koa dia ny fo sy ny saina zay reraky ny fiainana mba anana fanantenana indray izy. Ahoana hoy ny voalaza Baiboly? Hoy izy nandefa ny teniny izy mba sitranazy ary nanafaka azy tamin'ny longony anjarana. Ao amin'ny Salamo 7:120 ny misy an'izany teny izany. Noho izany manasa anareo aho anaraka hatrany hatrany ny fampianarana entiko amin'ny alalan'izao radio zao fa tena soa ny fanahinao izany. Ny afatra entiko androany dia afatra mikasika any am-Pasika. Fa mialohan'ny hitondrako ny afatra dia anao vavaka aloha isika ka metraka an'izao fampianarana sy afatra entiko izao hoe ho ambany fitaremy fanan'Andriamanitra. Anao vavaka avy hatrany isika. Raha eo misaotra ny fitiavana lehibe sy efa nitiavanao anay zanak'olombelona. Folo mbola mpanoty izahay no efa maty ho anay Jesosy. Mbola tsy teraka akory izy azy izay dia efa maty ho anay Jesosy. Mba tonga anay vonjena rehefa mino an Jesosy izahay ka dia misaotra ray, misaotra. Ary amin'ity androany ity dia taio manokana zao afatra entiko zao. Fa nazava amin'ny olona mikasika any am-Pasika aho. Dia le Pasika ho famonjena ny fanahin'ny olona. Le Pasika ho famonjena ny olona amin'ny lafin-javatra rehetra. Koa dia miasay ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo. Amen. Eny ary tompoko, mino aho fa efa vonina tsara ny andreny afatra entina ianao ary lehibe indrindra dia ny inonao sy ny andraisanao an'izany afatra izany amin'ny fonao manontolo. Ry mpiaino malala, resaka sy hanazava aminareo mikasika any amin'ny Pasika aho amin'ity hariva ity. Zao ny teny ataoko aminareo mpanaraka fandarana. Manana ny heriny sy ny fahefany tena lehibe ary tsy azo toerina ny Pasika. Marina izany. Tsy misy olona na fahavalo na devoly na hery manao ahoana sy ahoana ka hoe maharesy sy matohatra ny herin'ny Pasika. Tsy misy an'izany. Noho izany mitonanao aho ny ino an'izany zavatra resako izany. Eno tsara ny fanazavana mikasika any amin'ny Pasika. Entiko milaza aminareo fa manana ny heriny sy ny fahefany tokoa ny Pasika. Ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo zanak'Israely no entiko anazavana azy. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly no andevozy ny Egiptianina nandritry ny 300 taona ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Efa nataon'izy ireo avokoa ny fomba rehetra ialany amin'izany fanadevozana izany fa tsy afaka mihitsy ny zanak'Israely satria nanana ny heriny sy ny fahefany ny Egiptianina mpanandevo. Taty aorina indray nidina tao Egipta mihitsy ny tompo'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra ny vavany zanak'Israely mba nafaka azy ireo amin'izany fanadevozana izany fa tsy mbola afaka ihany ny zanak'Israely. Toy izao no teny nataon'Andriamanitra entina milaza fa nidina tao Egipta mihitsy izy mba hamonjy sy hanafaka ny zanak'Israely olony. Hoy izy amin'ny Exodosy 3 ao 7 sy 9 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary o Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay ny Egipta. Ary efa reko fitarainany natao mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony. Dia efa nidinao zao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany. Ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany todradrony sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita.
Mosesy Arona no nataon'Andriamanitra solotenany tam'izany ho famonjena sy ho fanafana zany Israely fa tsy mbola afaka foana ry zareo. Ary ny tena olana be aza de ity, arakaraky ny nanaovany hetsika amonjena sy anafana zany Israely, vao maika miamafy sy miamafy ny herin'ny fanandevozana nataony Egyptianina azy ireo. Toy zao no voalaza ny baiboly ao amin'ny Exodosy toko voalohany ao 17 sy 20. De nampanimpony Egyptianina fatratra ny zanaka Israely, ka nataony mangidy ny fiainana tamin'ny fanimpona mafy, de tamin'ny feta sy ny briky mba amin'ny fanimpona rehetra any an-tsaha, de ny fanimpona rehetra zay nampanimpona azy fatratra. Ny zavatra tsapa tam'izany nasehon'ny Egyptianina mihitsy fa ny Andriamanitra zay nivavahany sy ny tompony de mahery lavitra noho ny Andriamanitra zay no tompony zanaka Israely. Zany no antony natonga azy ireo tsy namela ny zanaka Israely hiala amin'ny fampona sy ny fanadevozana nataony tao Egypta, ary no porofony mihitsy fa arakaraky ny hetsika nataony zanaka Israely tam'izany no nanehony fa mahery ry zareo Egyptianina, ka tsy afaka tamin'ny fanadevozana mihitsy ny zanaka Israely olon'Andriamanitra. Ao anaty fonteny, maro aminareo ihany koa angamba no mahatsapa fiaina tak'izany mihitsy. Arakaraky ny nandrotsonao an'Andriamanitra vao maika miamafy ny olana sy ny ady atrehanao. Zava-misy any tompoko, fa saingy tsy natao makivy sy mampiemitra amin'ny fanarana ny tompo izany tompoko. Ny tanjon'ny mantsy, ianao tsy afaka eo an-tanany mihitsy, ary ianao natao niaraka aminy ho any amin'ilay fahaverezana mandrakizay. Taty aoriana azy, nanapa-kevitra mihitsy ny tompo Andriamanitra raha nahita fa tena mafony Egyptianina. Nanapa-kevitra tompo Andriamanitra fa iroso amin'ilay dingana mafimafy kokoa izy, ho famonjena sy ho fanafana ny olony tsy ho andevoziny Egyptianina intsony. Inona ho ianao no nataon'Andriamanitra? Nandefa loza amin'ny karazany tompo hitsarana ny Egyptianina mba andefasany aingana andro zanaka Israely hiala amin'ny fanadevozana. Kanefa na de zany aza de mbola nanamafy ny fony hatrany Farao, nataony tsitsinina mihitsy ilay Andriamanitra nivavahany zanaka Israely, no toeriny mihitsy ny programan'Andriamanitra. Mafanga ireo karazana loza nalefan'Andriamanitra namel'ny Egyptianina, fa tsy niozongozona mihitsy ry zareo Egyptianina. Ohatra am'izany, nataon'Andriamanitra tonga rà ny rantaony. Ny ran'Andriamanitra mihitsy Mosesy ilaza amin'ny Farao, fa ataon'Andriamanitra tonga rà ny ranony Ely. Raha toka mbola manamafy ny fonao ianao ry Farao ary tena tonga rà tokoa ilay rano, ka maty avokoa ny biby rehetra tao anaty rano, fa saingy tsy nahoan'ny Farao mihitsy izany. Ny tiany ambara de zao, atao zay ataonareo ry zanaka Israely eo, fa tsy ho avotsitra izany mihitsy ianareo zanaka Israely, fa ataona iandevo hatramin'ny taranaka mandiby mandramaty. Toy zao no voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Exodosy toko 7 ka hatramin'ny 20. Ary o Jehova tamin'ny Mosesy, efa mafy ny fon'ny Farao ka mandatsy andefa ny olona izy. Makanesa ho aminy ianao rapitso, indro voaka ho any amin'ny rano izy, dia mijanona eo moron'ny Ely ianao ry Mosesy ambara-piavana, ary ny tena lay novana omena rano hoentinao eny an-tananao. De lazao aminy hoe Jehova Andriamanitry ny Hebreo no naniraka makaty aminao anao hoe alefasy ny oloko mba nimpony ahy any anefitra, fa indro tsy niaino ianao manaka ankehitriny. Koa zao no lazainy Jehova, izao no afantaranao fa izao no Jehova, indro ny tehiko ety an-tanako no ikapoko ny rano ao Nely, ka ho tonga rà izy. De ho faty ny hazan-drano ao Nely, ka ho maimbo Nely, ary tsy ho tiany Egyptianina intsony nisotro ny rano. De diantsika indray io no 20 Safady ka hatramin'ny 20. Ary no mbiasy teo aminy teo Egypta, de mba nanao toy zany koa tamin'ny fankatoavana, ka dia niamafy ny fon'ny Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy, arak'izay fa nolazainy Jehova. De niverina Farao ka nakao an-tranony, kanefa tsy mba nahoany akory na de izany azy, de niady rano hosotrona teo moron'ny Ely ny Egyptianina rehetra, fa tsy azo nosotrona ny rano tao Nely.
araky ny fanambarako tery aloha nasehony farao mihitsy fa manana ny heriny sy ny Andriamanitra zay notompony ka tsy amela zany Israely hiala amin'ny fanadevozana izany mihitsy ry zareo Egyptianina. Efa loza maromaro no nalefan'Andriamanitra entina hitsarana Egyptianina tam'izany fa tsy niontsina mihitsy ry zareo. Tahaka zany mihitsy ny toetra ny devoly ry mpiaino malala, mezaka manohatra ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tompon'Andriamanitra foana ry zareo devoly mba tonga ny olona tsy ho afaka am'ireo olana sy reo ady nataony. Ny tanjona mba hatonga ny olon'Andriamanitra ho lasa kivy. Matetika mantsy rehefa tsy voavody tsy afaka olana ao anatin'ny fotoana fony ny olona de miala amin'Andriamanitra izy ka miverina manompo devoly indray. Zava misy zany ataony devoly hatrany zay anafoanana ny finoana sy ny fanantenan'ny olona an'Andriamanitra. Zany no antony mahatonga milaza hoe aza kivikivy zany mihitsy anao malonan'ireo olana sy reo ady atrehana ary tandremy ny miala amin'Andriamanitra. Aoka fantatsika pino fa fomba ny devoly ny manohatra fa tsy maintsy resy izy tsy maintsy resy izy satria fahavalo efa natao resy. Noho zany nanapa-kevitra ny tompoandriamanitra tamin'ny farany fa hiditra tsehatra amin'ny dingana ambonimbony kokoa ho fitsarana ny Egyptianina mba tonga azy ireo andefa ny zanaka Israely olon'Andriamanitra tsy ho andevo intsony. Nanapa-kevitra ny tompoandriamanitra fa ampanaovana Paska mihitsy ny zanaka Israely olon'Andriamanitra. Araky ny fanambarako teo aloha mantsy misy hery mahavoavonjy sy hery mahafaka ary hery magaga ny Paska. Iadika indray aloha zany isika ny am'izay etapa voalohany zay ka naraka iraray toizana ny fampianarana rehefa aveo iresaka aminareo mikasika ny Paska ao. Tain'Andriamanitra tompoko. Vita tamin'ny hazo pijaly tena levina ianao fa ny fasanatina tazona fa nentinao ny fandrese. Oh yeah. Eny ary tompoko misaotra teknisiany isika tamin'ilay hirana lefany teo zay. Ho toezana vetrany ny fitondrana ny afatra sy ny fanazavana mikasika ny Paska. Rehefa hitan'Andriamanitra fa nanamafy ny fony ny Egyptianina ka tsy namela ny zanaka Israely ho afaka amin'ny fanadevozana mihitsy ry zareo, de nasain'Andriamanitra nanao ny Paska ny zanaka Israely rehetra. Tsy maintsy hampanaovana Paska ny zanaka Israely hoy ny tompo Andriamanitra ho famonjena sy ho fanafana azy ireo, tsy hoe ho atany Egyptianina intsony satria miseho mafy be mihitsy ry Farao sy ny ekipany. Manana ny heriny sy ny fahefany mantsy ny Paska. Eno tsara ke ny teny nolazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy raha nampanao an'ilay Paska ny tompo Andriamanitra. Andao ho vakena vetrany ny voalaza ao amin'ny Exodosy
toko 12 manoko amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito. Ary Jehova niteny tamin'ny Mose sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity no voalombolana ho anareo dia ho voalombolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ny volana ity dia oka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka fianakaviany dia zanak'ondry ray avy no ho an'ny isa-trano. Ary vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany zanak'ondry ray dia oka izy zay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no ansanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia laza ray taona ny alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity dia mono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra ary analany raha ka tetiny amin'ny tolambaravarana 2 sy amin'ny totombaravarany trano zay inanany azy. 12 ka hatramin'ny 17. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo hoe ny tananareo dia ho aninareo faingana izy. Fa Pasika Jehova, Pasika za ty ataony asain'Andriamanitra ataony zany Israely ity. Fa ndeha mamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany aho ka mony matorehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitra Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa, zao no Jehova. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano zay itoeranareo. Ary raha mahita ny rao dia andalo anareo ka tsy hisy loza andrigana anareo raha mamely ny tany Egypta ao. Riavana zay mandre anjo afatra izao. Na sain'Andriamanitra nahaka zanak'ondry na zanak'osy iray nisy ampianakaviana tamin'ireo zanak'Israely mba ho vonona amin'ny ariva. Avy eo alaina ny rany zanak'ondry ka atao eo amin'ny tolambaravarana 2 sy ny taotam-baravarana. Fa ilay zanak'ondry kosa dia atono ka hanina mandritry ny alina. Pasika no nilazan'Andriamanitra an'izany. Ka rehefa tonga ny mamaton'alina hoy ny tomp'Andriamanitra dia andeha hitety ny tranon'ny olona rehetra ao Egypta ao amin'ny alalan'ilay anjely mpandriana mba hamono ny matorehetra na ny voaloteraka rehetra ao Egypta. Ka reo trano tsy misy rà eo amin'ny tolambaravarana 2 sy ao amin'ny tatoam-baravarana no hiaran'izany hoy ny tomp'Andriamanitra. Dia raina ny tompo fa nakataovan'ny zanak'Israely ny afatra. Tonga tokoa aza ny mamaton'alina. Inona zavatra niseho? Maty no vonon'ilay anjely mpandrikana avokoa ny matorehetra tao amin'ny trano fonenany Egyptiana. Tsy nisy trano tsy nahafatesana tao Egypta. Maty hatramin'ny lamatoan'ny Farao tao amin'ny lapam-panjakana azy. Nisy fahafatesana hatrany amin'ny maton'ny mpanompo Farao. Ary anisany nataon'ilay anjely irak'Andriamanitra maty ihany koa ny voaloteraka biby fiompony Egyptiana. Loza faran'izay mahafinoana nataon'Andriamanitra tamin'ireo Egypta no ilay Pasika. Noho izany tsy ny andro marainy akory Farao sy ny ekipany rehetra no nieran'ilay Pasika ka nampiantso ao Mose sy Arona ry zareo ary nilaza tamin'ny Mose sy Arona mba hiala faingana amin'ny taniny faran'izay aingany indrindra hoe mila miala aingany indrindra ny zanak'Israely. Tsy nahafara ho an'ny Farao ny Pasika nataony zanak'Israely tamin'izany. Zay lay nolazaiko tery aloha hoe manana ny heriny sy fahefany ny Pasika. Tsy misy fahavalo matohatra sy maresy ny Pasika izany. Raha hoy ny voasoratra ny amin'izany araka ny voalaza ao amin'ny Exodosy ao 12 andiny 70 sy 130 ary ny 130 ary ny fora mbola alina Farao dia isy mpanompony rehetra ary ny Egyptiana rehetra fa nisy fidradrana mafy dia mafy tany Egypta satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana. Dia napaka Mose sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandihana fa ka manompoan Jehova araka ny nolazainareo. 17 dia nandondona ny olona ny Egyptiana ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Ry mpiany malala, averiko indray le teny efa nataoko
manana ny heriny sy ny fahefan'ny pasika avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olana hery hafa ato ohatran'izany. Manana ny heriny ry Farao no lay fanahy niasa tao aminy, fa resy ihany izy ka tsy maintsy namosotra ny zanak'Israely tsy hoe ho an-taniny intsony ary tsy ho andevony ihany koa. Zany no niseho no lay pasika. Ry mpiany malala, araka voalaza amin'ny Baiboly fa natao pasika ihany koa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Voalohany, nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona izy mba hamonjy ny fanahintsika ary mba hanafaka antsika am'ireo gadra nataony devoly hatramin'izay. Ary ambony zany, nomen'Andriamanitra antsika ihany koa Jesosy mba hitondra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Faharoa, fantatr'Andriamanitra tsara ihany koa ny fiasan'ny devoly sy ny ekipany ary fantany hatramin'ny heriny. Fa raha ny sitrapony devoly no jerena de okatra ny sy andevozana mandramaty ny olombelona rehetra velona eto ambony tany. Fantatr'Andriamanitra tsara zany ka natonga azy nanome ny zanany ho antsika. Tsy najanona teo anefa n'ilay fitiavana fa natolony ho faty sy alatsa-dra teo ambony hazo fijaliana zany zanany zany. Zay lay pasika nataon'Andriamanitra ray. Mazava teny natao Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana voalohany eo 2:17 hoe fa voavolo Kristy pasika ho antsika. Ry mpiany malala, efa natao pasika Jesosy ho fandrianana an'le manana ny hery fahafatesa de ny devoly. Tahaka ny nataon'Andriamanitra tany Egypta mihitsy no nataony tamin'ny alalan'i Jesosy natao pasika. Voalaza amin'ny Baiboly fa voaringana sy resy 100% ny devoly tamin'ny alalan'i Jesosy natao pasika. Toy zao no voalaza ao amin'ny Hebreo 4:7 hoe kosa satria manana nofo amandrany zaza de manana ray zany koa Jesosy mba andrikanany amin'ny fahafatesana, le manana ny hery fahafatesana de ny devoly. Araka io teny io voaringana sy resy tamin'ny alala fahafatesany Jesosy ny devoly sy ny ekipany rehetra. Noho izany, raha mino a Jesosy ho mpamonjy ianao, raha mino azy ho misy sy Kristy ianao, raha mino a Jesosy ianao fa efa natao pasika tokoa izy. Ary lehibe indrindra raha manapa-kevitra ianao fa handray a Jesosy ilay natao pasika ho ao anaty fonao ka ataonao mpanjaka fonao sy mpanjaka ny sainao izy, de ho afaka eo an-tanany devoly sy niozina lay mpanandevo ianao. Manana ny hery sy fahefany tokoa mantsy Jesosy natao pasika. Fa ankoatr'izany, natao maty, natao pasika tokoa Jesosy ary nalevina. Fa saingy natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo Jesosy. Zay fitsakana Jesosy tamin'ny maty zay indrindra anefa no tena mafy tamin'ireo devoly efa voaringana. Mafy tamin'ny devoly ny mahita olona sy mandre olona miny fa efa nitsakana tamin'ny maty Jesosy, satria fantany tsara fa tsy ho resiny intsony ny olona nandray an Jesosy sy ireo olona miny fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Zany nge no antony natonga devoly na miasany amin'ny mpisorona rehetra tamin'izany andro zany hoe lazao amin'ny olona rehetra fa nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy raha mbola natoro ny mpiambina. Ny tanjon'ny devoly mba tsy noho ny olona mihitsy fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Ry mpiany malala, mino a Jesosy efa natao pasika ianao ary ome toeranao anatin'ny fonao Jesosy ilay natao pasika. Manana finoana ihany koa fa efa natsangana tamin'ny maty Jesosy. Farany sady amafisiko, mino fa tsy misy fahavalo afaka niandresanao zany eto ambony tany na iza na manahoana sy manahoana ny heriny sy fahefana. Tsy ho resy ny famisaviana izany intsony ihany koa ianao ary tsy hisy devoly haresy anao. Raha mbola mitoetra ao anatinao, ao anatin'ny fonao Jesosy ilay natao pasika, dia zany no marina sy tanteraka omena tompony voninahitra. Famaraniko ny afatra de zao, aza mana-kivikivy intsony ianao malona ny olana sy ny ady atrehana satria efa voasoratra ho mpandresy ianao ho fampitombona ny finoanao. Tongava mihitsy ianao mamonjy fotoam-pivavahana ataona fiangonana refy androndra kely ny alahady. Misy fidiriny 5 izay ny alahady amin'ny 9 ora, amin'ny 20 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora, amin'ny 2 ora ny toerana refy androndra kely. Zay zany ny afatra sy ny fampianarana netiko tamin'ity hariva ity. Ano vavako anareo ao ary ano vavaka fanasitranana satria mendrika no sitrana ianao no Jesosy efa natao pasika. Ano vavako anareo ao ho famonjena sy ho fanafana anareo malona andreo olana sy reo ady netiny devoly. Mino
fa ho afaka tokoa ianao sy ny ankonanao. Anao vavaka isika fa milony zany anaraka Israely isika vitaniry de ataoko ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. No Jesosy efa maty, no Jesosy efa natao Paska ho mpandresanao, ho afaka fanadivozana taony devoly anao, na inona karazana fanadivozana ho afaka anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Fanaraka Israely isika de aoko voniny anao andoalika sy andray fanafahana androany. Omena tompony voninahitra. Tain'Andriamanitra daholo tompoko. Eny ary tompoko, misaotra teknisiantsika tamin'izay ire zay. Do ivavako anareo ao. Ry Andriamanitra tsy to. La izy atraiko mandrakizay. Ianao no Andriamanitra mana fahefana ambony indrindra ary manaiky anao Ry Andriamanitra ranay masina, rainay zay ny an-danitra eo. Sotranao zay ny amin'ny afatra zay nambara teo. Ary androany mivavaka aminao ao. Dia anao Andriamanitra lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra lehibe, lay Andriamanitra magaga. No Jesosy Kristy zanakao natao Paska. Dia mamindra fo amin'ny rehetra ianao. Ka na iza mbola voagejatra am'izay, voafatotra hatram'izay, na inona karazana fanagejana sy famatorana. Amin'ny anaran'i Jesosy, no Jesosy natao Paska, ho afaka tokoa reo olona ireo, ho afaka daholo reo olona ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy fanaratsy miala le fana nanandevo ny olona, le fana namatra ny olona tamin'ny alalan'ny aretina, le fana nitondra olana miala amin'ny anaran'i Jesosy, afana ny olona am'izao Paska izao.
de renany ny anaranao Jesosy. Omena voninahitra mandrakizay ianao. Misaotra ray. Halleloia. Amen. Zay zany tompoko ny afatra ka de samy tain'Andriamanitra avokoa tsika rehetra amin'ny manaraka andray tompoko. Veloma tompoko.